Miraba tompo klasy tompo vavy tonga soa atao anatin'ity fanadihadiana manokana izay hoentiny mpanao gazetiny MBS ity indray ianao. Na anisan'ny nanamarika ity herinandro ity ny fankalazany ny Flora Valomanana ny faha-70 taona ity. Tamin'ny alakamisy teo dia ny fampitaona teny amin'ny Magro Tanjombato teny ireo mpanaradia azy, ireo mpomba azy ary ireo mpandala ny fahamarinana ihany koa. Raha liana amin'ny tantaram-piainana ianao dia hoentinay ao anatin'ity fanadihadiana ity. Roa 10 Desambra 7 Roa 10 Desambra 7 mankalaza ny faha-70 taona ny Marc Ravalomanana. Sedra maro no efa nilalovany nandritra izay fotoana izay. Maro ireo zavatra efa nitanterahany kanefa ihany koa dia mbola betsaka ireo adidy miandry azy eto amin'ny tany sy ny firenena. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa nomeny sy ny tantanany ka tonga eto amin'ity fotoana ankalazana ity andro manokana. Mitsingery taona fa 70 taona naterahako ity tena faly aho. 70 taona hitako daholo ary nisy daholo na ny tany ambany indrindra tany pakalana ville fikarakarana ny ankonana tany ambony indrindra tany ny sahana firenena ary nijery akaiky fiainan'ny vahoaka ninona nefa nitranga dia ndretsika. Ny alakamisy teo dia ny famotoana teny amin'ny Magro Tanjombato ireo havana tapaka sy namana, mpiara-miasa, mpiara-midolona, mpanohana. Mibahan toeranao amin'ny fiainany ny fanakinam-po amin'Andriamanitra. Vao miteny fotsiny ianao ohatra hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia efa Marc Ravalomanana izay ny mbiao andoha. Vao ny orina fotoana vitsivitsy ny orinasa ity koa dia efa naneho ny mazava-dehibe ny finoana. Nanampy fiangonana sy sekolim-piangonana maro izy. Ny tonga hatrany izany fanehoan'ny finoana izany noho ny tonga tompona andraikitra teto amin'ny firenena sy ny FJKM izy. Voafidy ho filoham-panampy tao amin'ny filobe FJKM tamin'ny taona 2000. Foto-drafitrasa manodidina ny 720 toy ny trano fiangonana sy ny sekoly no naoriny. Teo ihany koa ny fampitaovana ny fiangonana sy ny sekolim-piangonana toy ny fanomezana lakolosy sy zava-maneno. Nanaova ny asa soa ihany koa ny fiangonana maro samihafa toy ny Ekara, Anglikanina, Loteranina sy ireo fiangonana marobe. Fony izy teto an-toerana dia nahavita ny tety an'i Madagasikara i Marc Ravalomanana nijereny izay fomba entina aingana nampandrosoana ny fiangonana. Mandra-pahantitrareo hoy Andriamanitra nampitondrany an'i Isaia zany. Mandra-pahantitrareo dia tsy miova. Mandra-pahafotsy volonareo dia za ihany no isahirana hitondra anareo. Manaiky isahirana amintsika Andriamanitra hatramin'ny fahaterahantsika ka hatramin'ny fanteratsika. Aza matahotra izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'ny lalana rehetra izay alehanao, eny an-tanany no hitondran'ireo anao. Matoky an'Andriamanitra izay efa niantso sy ny fidy atsika. Matoky an'Andriamanitra izay efa niantso sy ny fidy anao président, ary nanome anao ny fanahy masina, nananao fanomezam-pahasoavana arak'izay niantsony ianao na eo amin'ny fianakaviana ny ankonana amin'ny fiangonana anao amin'ny firenena. Mandritra ireo fotoana izay atrehan'ny filoha Marc Ravalomanana dia omeny tombony hatrany ny fiderana an'Andriamanitra. Amin'ireo hetsika izay totosainy dia tsy lavitra azy eny fa manohana azy eny hatrany ireo mpitandrina. Amin'ny Andriamanitra rainay no niainona indray zany teninao zany. Teny miantefa aminay rehetra fa miantefa manokana amin'ny mpanomponao président Marc Ravalomanana izay nahatratra ny faha-70 taona ny ainana. Misaotra anao zay fa ny fitantananao ny ray amin'ny mpanomponao dia mariky ny fitantananao ny vahoakanao koa. Misaotra anao noho ny lalana rehetra efa nodiavina nandritra izay 70 taona izay. Ny lalan-tsarotra rehetra efa hitan'izao mpanomponao zao sy ny ankonany, ny fianakaviany. Fa tao anatin'ny reny no nanamarinanao mandrakariva fa raha misy olona mifikitra aminao tena mitana ny finoananao
ka na dia marina aza ny teny hoe nentinao namaky ny rano sy ny afo izy dia ianao no mitondra azy mivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika. ny eo amin'ny tantaran'i Madagasikara sy Marc Ravalomanana indray dia mifamatotra loatra. ny taona 1994 ny voafidy ho ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra i Marc Ravalomanana tamin'ny lokony tiako arivo ady amin'ny fahantrana ny fanambina apetrany ho an'ny vahoaka ny arivo. teo ny nanomboka ny fanamboarana fotodrafitrasa maro toy ny lalana vaovao sy ny sisa. ny fahaizana nentiny teo amin'ny fitantanana ny renivohitra no niteraka ny fahatokisan'ny mpamatsy vola azy ka nahazahoany famatsim-bola entina miady amin'ny kolera. ny ray sy roa arivo izy dia nilotsaka ho kandida filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny antoko tiako i Madagasikara. ny roa sy roa arivo izy no nandray tamin'ny fomba ofisialy ny fitantanana ny firenena tanteraka. laharam-pahamehany ho an'ny Madagasikara ny lalana, ny fahandriam-pahalemana, ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fampandrosoana aingana, ny fandrararana sy ny toe-karena. nofeheziny tanatin'ny DSRP avy eo ny mapy ireo fanamby eo izay nahazo ny fankatoavan'ireo mpamatsy vola tanteraka. tsarovana amin'izao fotoana ireo kit scolaire, cantine scolaire natolona ho an'ireo zanaka malagasy tsy vakivolo, tsy sehoseho fa tena nipaka tamin'ny fiainan'ireo ray aman-dreny. nampisongadina ny Marc Ravalomanana ny win-win na ny gagnant-gagnant sy ny namorona ny 3P na ny public private partnership. ny 7 sy 4 arivo izy araka ny fantatsika dia nahonga ny andian-tafika niaraka tamin'ny filoha amin'izao fotoana izao. potika vokatra izany ny orinasa Tico. rava ny fananany eran'ny Madagasikara. voatery ny ala teto Madagasikara izy sy ny fianakaviany vokatra ny fanenjehana nahazo azy ireo. ny 13 oktobra 2014 no niverina teto Madagasikara ary nahita maso ny fitotongana ny toe-karena sy ny fahantrany malagasy. tsy nitsahatra ny teny sy ny antso fandraisana ndraikitra i Marc Ravalomanana nanomboka teo ary izay anton'izay no nanenjehan'ireo fitondrana ny fandimby azy. na izany aza nefa dia nivonina trano ny karoka zavatsoa ho an'ny mpiara-belolaminy sy ny firenena i Marc Ravalomanana. zava-dehibe ho anahy manokana ny mahita an'ireo olona marobe izay miarahaba manokana mirary soa ary indrindraindrindra mbola vonina tanteraka hiasa iaraka amintsika. hitrakary vahoaka malagasy satria raha tsy mitrakytsika, raha tsy mijorotsika tsy hitany olona fa fomba tsy fanao eran-tany zao zavatra misy eto amin'ny firenentsika izao ka dia be fanantenana fa meza tokony ataon'ireo olona izay nivory tamiko tany nampanantena izy a fa tsy jerentsika fotsiny fa anao antso izy an'ireo vondrona ty amin'ny misy atsika ty a vondrona firenena misy aty amintsika ty a anao antso izy eo amin'ny vondrona iraisam-pirenena ary anao antso izy ampitondra eto Madagasikara hoe jereo fa tsy mety zao zavatra ataonareo ka dia ny firenena tandalana tsara tatana manaja ny demokrasia ary manaja ny zon'olombelona sy ny zon'ny vahoaka ao amin'ny ihany no afaka mandroso sy mampiadana ny vahoaka malagasy. noho ny fitiavan'ny tanindrazana dia niverina nirotsaka ho filoham-pirenena ny taona 2014 i Marc Ravalomanana. nisy ny alabato sy ny osika ka dia niresena teo amin'ny fiodinana faharoa ny tenany izay nampin'ny CENI sy ny HCC. ity farany moa izay sananao fiantsiana tamin'ny filazana fa hoe azo raisina fa tsy mitombina ny porofo rehetra izay nentiny ny pomba ny dada laharana 2020. nandefitra nanana ny marina izy noho ny tombontsoa ambon'ny firenena. na izany izy anefa dia tsy nitsahatra ny lazam-pahabe maso ny tsy fahatomombana ny fikarakarana ny fividianana ity filoha nasionaly ny antoko dimma ity. teo ihany koa ny famosahana ny fandikan-dalàna amin'ny sesy. nitohatra amin'izao zany satria miariary loatra ny alatra be vava natao tamin'ny fividianana kominaly farany teo. miazo an'ny frantsa mihitsy i Marc Ravalomanana mitondra ireo porofo ireo. zava-dehibe amiko loatra ny voaka malagasy zany hoe mametraka marina amin'ty tany ity zany hoe fanajana ny zo maha-olombelona ny olombelona zany manana zo ankalazany aniverserany izy manana zo isotro rano madio izy manana zo ifaly araka ampiarabelona aminy izy zany zo zany a tamin'ny atalata 10 volana desambra teo dia niaraka indrindra tamin'ny fankalazana ny zon'olombelona zay iraisa-tany manera-tany zany dia nankalazan'izay daholo dia ny ambon'ireo planena mieritreritra mba aiza reny fanazana ny zo any Madagasikara zon'ny olona misotro rano madio zon'ny olona misasa zon'ny olona
tena tsisy tsony ny zoma olombelona ny olombelona ny resaka ao aho tena niona ary nivorony araka tamindreo tamin'ny alatsinainy de nanazava taminy any aminay ihany a de tena tsy hitako zy fomba ilazana aminareo fa ny malagasy de tena tsy ohatrany tsy manan'zany zoany zany de izay na tonga anay ny atalata ndo re tena mbanao fanambarana miaraka isika milaza hoe eo anatrehany toedra raha misy eto am'ty firenena malalatsika ity de sary-piaro sika mianakavy aoka ho tenenina ireo mpitondro reo a mba tena naja tsara toy ny andrak'andriamaso zany lalam-panondrenany zany tsy anitsakitsaka ny zony ma olombelona ny olombelony zany ary indrindrindrindra ijery akaika zay vaolana aingana mba ahafahana miaina toy ny olona eto azo ankalaza fa 70 taona fa betsaka zany zavatra nale mato tonga 70 taona betsaka ny expérience hita tsy teto ihany nahita firenena tsy latsaka ny fito am'y 20 ary malala tsara mifandray am'ireo olona rehetra reo de samy mahafantatra deo reo filopireneny reo re milaza hoe fino ny ty manjoanareo Madagasikara mizara tindrareo kendrena angambany eo a de provisoire dolo aloha nrehetrrehetra ary tandremy tsara fa provisoire ihany lasa définitif amin'ny farany enoy ny vahoaka fa mitaraina tena mitaraina vahoaka maro hatrany ireo olona manara-diny filoha Marc-Ravalomanana noho ny fananany foto-kevitra miavaka olona resy lahatra ary vonona hijoro an'ny tanindrazana no manoana azy ny mpisesika ireo olom-pirenena te hirotsaka amin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara tamin'ireo fifidianana ny fanesy no ezahana ny mpitehana ny filoha Marc-Ravalomanana fa vomiany joro izy sy ny ankohonany tsy nampihemitra azy ny enjika latsa ezoteny vomiaza na prisika azy irosy bebe kokoa amin'ny sehatra ny politika zany ka nahatonga azy nofidin'ireo mpanao politika ho filohan'ny rodibe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mila olona sasa mijoro ary tia tanindrazana ny malagasy mantsy fotoana ray intsingerin-taonan'iny namosahan'ireo vahoaka ny etaentapony Joyeux anniversaire dada de mirary soa anao tonga 100 taona de zay manohana anao foana de vela velona ne anao so ny ankohonanao izahay ao amin'ny RMDM de mirary soa ary mivavaka ho azy motain'Andriamanitra amin'ity tsingeritaona ity ny Andriamanitra ny fiadanana ne omba azy ary hitay azy mandrakariva mba ho feno fitahina sy fahasoavana ary fiadanana ne ho an'izy mianakavy ary ambiny ny zava-manasatra amin'ity tany izay nomen'Andriamanitra iriariany eto amin'ity Madagasikara ity izahay ato anatin'ny MCF moa na ny hetsiky ny olo-pirenena miady amin'ny osika sy ny labato dia voasa amin'izao fa 70 taona ny tsingerenany taona naterahan'ny filoha Marc-Ravalomanana zao ny azony ambara dia mirary soa sy fanambinana ary fahombiazana ho azy sy raha matoa vadiny ary ny fianakaviana ray manontolo zay na eo amin'ny fitantanana ny fianakaviana indrindra fa eo amin'ny andraikitra raisina eo anivon'ny firenena mirary fahombiazana ho azy zay satria mbola mila azy ny vahoaka malagasy tsy ny vahoaka Antananarivo ihany fa ny vahoaka rehetra manerana Madagasikara dia mangetaeta ary mila izany fahendrena sy fitiavan'ny tanindrazana ananany filoha Marc-Ravalomanana izany mirary soa n'Andriamatoa filoha Marc-Ravalomanana amin'izao fahatratraran'ny 70 taona izao engane izy mba hotahin'Andriamanitra velona azo zay rehetra iriny indrindra ny fahasalamana ary mipetraka foana ny fahaiza manaoany ary ny fahaiza mitantana endrika lehibe izao fahavorian'ny olona amin'ny fankalazana izao tena tahin'Andriamanitra anisan'ny tena voatay satria raha ny sedrana azo azo amin'ny vady iarahantsika mahita ny toe-pahasalamana fa tena ao tsara ny fahasalamana tena olona tena nambin'Andriamanitra manoka ny président Ravalomanana ary dia fifaliana lehibe ho anay be ny tanàna lany tamin'itiko Madagasikara manana azy ary mbola maniry koa zay ihany tena hiara hiasa akaika amin'ny filoha Marc-Ravalomanana modely ho an'ny malagasy rehetra ny filoha Marc-Ravalomanana amin'ny fiainana natrehany modely ho an'ny fitantanan-draharaha ihany koa ary efa ikoizan'izao tontolo izao ny fahaizana mitantana voafidin'ireo afrikanina ho mpitantana mendrika indrindra izy ny taona 17 nanana ny fanambony izy nentina teo anivon'ny orinasa Tico izay ny fironiny dia ny hoe anasoany namana sy ny mpiarabelona izany mialaka misy teo dia hipoko ny tsodrano ny filoha Marc-Ravalomanana mbola manantena azy iverina hitantana ny firenena indray ny olo-pirenena mangetaeta fandrosoana tena izy
misaotra betsaka tena misaotra betsaka ndray aman-dreny ndray aman-dreny ampanaty eo a tsara tsodrano mihitsy a ary misy andreo le anjely marobe reo a jena fa izy no andidiny anjely noho izy momba ny amiko zany a iaro amy zay rehetra lalana leko a eny fa hitondra izy ary zay matahotra anao fa tena anaraka koa iaino tsara ary akato ka de zay zany fa de misaotra betsaka ety ampamarana an'izao fanahy diadiny zao de toy izao ny afatra sy ambety teny ny filoha Marc Ravalomanana entina mameno tantarany dada ulumtukana masoandro ao mambola ny fiainako reny ny atao hoe trafikena ome mahery raha liana tamin'ny tantaram-piainan'ny filoha Ravalomanana ianao dia mandalina ny politika ary mandala ny fahamarinana hatrany ihany koa mametraka ny mandrapitafa tompo klasy tompo vavy